Nanamarika ny tantaran'i Madagasikara, mbola tsy nisy tao anatin'ny 10 taona araka ny fomba filaza ny fivondronana kandida mpifaninana ho filoham-pirenena. Ny 17 septambra, nitsangana ny collectif des candidats rehefa nahita sy nahatsapa ny fandikan-dalàna miompampana nataon'ny senisy ny HCC rehefa nekeny ny naha-kandida any Rajoelina, kandida larana fahatelo izay mizaka zom-pirenena frantsay rehefa nangataka izany an-tsitrapo tamin'ny taona 2012. Vero azy araka izany ny maha-malagasy azy satria izy feno taona no nangataka zom-pirenena vahiny raha ny lalàna momba ny zom-pirenena malagasy ny jerena ao amin'ny 1270. Nanomboka ny 20 septambra ny fiona ny vondry ny kandida tamin'ireo hery-velona teto amin'ny firenena, anisan'izany HCC tsy nisy mipika ny dinga. Ny toy ny fionana tamin'ireo hery-velona hafa toy ny firaisamom-pirenena tetsy amin'ny la résidence Ankerana. Ny ziriziry tsy niaino ny antso ny vondry ny kandida mpanjakana ka tapaka fahiona amin'ny pombazy etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny vondry ny kandida ny 20 septambra 2012. Tsy nomeny ny tompon'andraikitra ity toerana ity anaovana hetsika politika ity fananam-panjakana ity raha tokana velany nampiasa azy tsy misy romoromo ihany Rajoelina. Ny gadona ny zoma 20 septambra ny fanomezan'ny vahoaka sy ny vondry ny kandida. Ny azo lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ka dia nanomboka teo ny sakana nataony vondry ny kandida sy ny malagasy. Tsy mitondra olona any zay fotoana aka fotoana mangataka anareo agem araka fotoana ny directeur zay hoe rovina ary malalaka mba handraisana raha ohatra nanana volonté anao zay nareo efa ela satria efa ela ny communication ny tafita efa ela ny communication androany zay ihany Facebook efa maritaka efa ela be efa tsy ara-dalàna ve zay makao aloha e inona lalàna inona le olona be hoentinareo zay rery no ao daora enao rery miresaka amin'ny sécurité ho enao rery miresaka amin'ny sécurité zay candidat miaraka miambiny a fa lalàna valy olona ray andao aloha tsika anaja lalàna 3 vay zany afahanao mibary anay tsiditrao zay candidat fa tsy hoe mitondra olona reo ajanony le olona ao arina zay zay candidat zao lalatsiny ako tsy nanao an'izao nareo raha zay mihitsy le volonté anareo zany amile olona lalatsiny mangataka aminareo ary lalàna aloha aza dino lalàna dia ampiaro lalàna mampiatra lalàna tomoko mato eto tsy nahazo lalana afaka miditra zahay amamisotra atsofo le olona fa manino zay tsy afaka miditra ina mitondranareo le olona be lalàna ianao miresaka fa nara-dalàna aloha raha atsikara ny lalàna paritaka any azafady tompona ndraika amin'ny tenanareo araky ny lalàna voatendry ny lalàna paritaka anareo azafady. Teboka efatra no takiny vondry ny kandida. Ny tsy fanekeny izy ireo ny firotsako fidiana kandida tsy manana zom-pirenena malagasy, ny fanovana ny endriky ny voameram-pirenena misana ny fifidianana na ny seni, ny fananganana ny fitsarana manokana isana ny fifidianana, ary ny tsy fanekeny ny tantana ny gouvernemanta fiaraha-mitantana ny fifidianana. Voateriterana arabe tetsy Mahamasina no nanao fanambarana ny vondrin'ireo kandida. Nitaky fifampiresahana ary mitaky ampiarana ireo fitakiana ireo. Nisy mihitsy aza ny fiam-potoana napetraka izy ireo amalina ireo fangatana ireo raha tsy mivaly zany dia hidina eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izy ireo ny alatsinainy manarak'io. Ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy hamerana ny indray ny tany tan-dalàna
mba hisian'ny fifidianana madio marina tsy mitanily manaja ny demokrasia araka ny rehetra izahay kandida milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia miombon-kevitra ary mitaky ny fanatanterahana ireto voalaza manaraka reto. Voalohany, tsy manaiky ny filantsahan'ny kandida, tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy hifaninana ho fidiana ho filoham-pirenena malagasy. Faharoa, mitaky ny fanovana ny firafitry ny seni amin'izao endriny ankehitriny izao. Fahatelo, mitaky ny fametrahana cour électoral spécial hitsara ny fifidianana. Fahaefatra, tsy manaiky ny gouvernement ankehitriny hitantana ny raharaham-pirenena mandritra izao fanomanana ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izao. Mba ahafahana manatanteraka ireo dia iroso amin'ny ezaka rehetra izahay mba hatongavana amin'ny fifanarahana politika. Ny fanatanterahana ireo dia antoka mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra. Noho izany, raha tsy misy fifanarahana afaka fotoana fohy dia manome fotoana antsika rehetra hery velona eto amin'ny firenena vahoaka malagasy eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Nikadona tokoa ny alatsinainy 2 Oktobra fotoana ny fanomezan'ny vondron'ny kandida sy ny vahoaka. Rakotra mpitandro filaminana ny kianjan'ny 13 Mai nanomboka teo hatramin'ny androany lasa faritra mena tsy azon'izan'iza nandehanana ny kianjan'ny 13 Mai. Nainga teo amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny vondron'ny kandida sy ireo parlementera miaradia aminy. Nanakana izany kosa ireo mpitandro filaminana raikitra ny fifanosehana. Vaky ny barazy, ny fampitatana tahaka izao ny vondron'ny kandida miaraka tamin'ireo parlementera na raha ny vahoaka taoriana ny azo ny kianjan'ny 13 Mai. Efa niatrana niaraka tamin'ny ersa teo Amboda kosa ireo lazaina fampitandro filaminana. Nisy ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny vondron'ny kandida saingy tifitra bomba mandatsa-dranomaso avy hatrany ny setrin'izany. Teto ny naratra ny kandida Andry Robelina teo Amasony sy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao teo amin'ny tongony. Marche pacifique no natao teo ary droit universel izany marche pacifique izany. Tokony ataon'ny mpitandro filaminana dia miaro ny olona ataoko hoe raha misy mivarotra ary afaka mivarotra ny olona fa sao dia misy mandroba dia miaro an'ireny no tokony ataony. Tokony misécuriser an'ilay marche izy fa droit universel manao marche. Izay mbola teo presahana an'ilay commandant-ny gendarme le tanavilagna maniny mbola mifampiresaka eo nanontany anazy hoe eny ara-mijanona eto izay fa aiza ary tsika ny fampiresaka ohatran'ny ciblely izy fa teto akaiky ny lohako teto no nalefan'zareo le grenade avy any ariana tany. Za moa anisan'le miresaka amin'ny colonel colonel fitatsika malaza be iny zany a resaka aminy maninona izay mangataka tsisy amenareo nefa ianao mibahana foana hoe tsy nazo lalana dia anisan'le miresaka amin'ny teo mihitsy zany hoe tsy mety ny ataonareo miteny aminy koa ny kandida hoe maninona izay sakanareo ohatrany hoe olona hoe hevitra dia tapitapoka teo izy tonga dia izy mihitsy nanome baiko apoay amin'izay tena mafisiko mihitsy fa za ataoko hoe 50 cm miala taminy izy mihitsy nanome baiko apoay amin'izao nefa olona tsy manao ny inona. Novakindreo erim-pamiretana ny kodiarany Marc Ravalomanana ajo Andry Anarivelo sy ny kandida maro hafa.
Nisamborona ihany koa ny miaramila iray mpiambina any Filomarika Ravalomanana. Tsy aivina fa tamin'ity andro ny 2 oktobra ity anko nisamborona any Rina Randriamasinoro, sekretera jeneraly ny Antokotim. Tsy nanao na inona na inona afa nipetraka teto ambony'ity vato ity teto Andohan'Analakely ary avy dia nisamborina. Tsy nijanona fa nitoy ny hetsika, nitoy ihany koa ny fifampidiniana ho fitadiavam-baolana notarihany FFKM, nitoy fanindry andalana tamin'izany ihany koa ny fampiasan-kery nataon'ireo lazaina fa mpitandro filaminana. Nanomboka teto, teraka ny diabe nataony vondrony kandida. Nanomboana azy, teto Ambatonakanga, ny azo ny fitsarana nosy. Diabe ampilaminana, saingy boma mandatsa-dranomasina setran'izany. Nanamarika ny etsiky ny vondrony kandida ihany koa ny fisamborana olotsotra nataony eri-pamiretana tetsy Ambojatovo. Chou-fleur nefa tao anatin'ny kitapony ity raim-pianakaviana izay samborana ity. Niteraka beuza sy resabe iny fisamboran'olona nitondra chou-fleur tao anaty kitapo iny ary lasa marika namantarana ny etsiky ny vondrony kandida ny fitondrana chou-fleur. Nanomboka teo, tsy nisaraka tamin'ny chou-fleur na sarina chou-fleur ireo kandida rehefa nandeha dia-tongotra miaraka amin'ireo pombazy. Anosbe, Mahamasina, Itosy, Tanjombato, Ambodomita, Ampasapito sy ny maro hafa, saika voatety ny vondron'ireo kandida avokoa ny boribory-tany enina teto Andrenivohitra. Ny etsika nanaraka izay etsika teto Antananarivo izay ihany koa ny pomba ny vondron'ny kandida manerana amin'ny Madagasikara. Aingana be dia nasarika olona maro ny etsika ny vondron'ny kandida na ny revolution na chou-fleur nanomboka teto. Nanakoako manerana an'izao tontolo izao ny diabe niaraka tamin'ny chou-fleur. Tsy zaka ny mpitondra nefa izany ka nitadiavany hevitra indray na mpifandrafiana ny samy malagasy. Isaky ny teboka ny angany ny diabe dia tsy maintsy nasiana olony volomboasary ihany koa higafy ny etsiky ny vondron'ny kandida. Toy ity tetsy Andavamamba ity, tsy vita ny gafy fotsiny ihany
fa tonga hatramin'ny fifofona ny ainy filomarika ravalamanana sy ny fanendahana ary ny fanombana fananan'olona no nataondreo andian'olona ny akanjo volomboasary sy ny olony fitondrana ireto. Atreto moa mbola tsy hitany toy ny fitoriana napetraka ireo kandida mikasika ny fanombanana fananan'izy ireo. Nanomboka teo ihany koa nitady ny fomba rehetra ny sy ny fifandonan'ny sambo sivily ireo manana tombontsoa manokana arovana. Anisan'ny tranga nampalahelo tamin'izany ny tetsy-pasapito, fanendahana mpanao gazety, famonon'olona sendra nandalo tao anaty fiara fitateram-bahoaka no natao ny ekipa ny solombavambahoaka ny volomboasary. Lesy ny ran'izao dia mbola nikapohany iray olombety ako 66 ans miresaka aminareo zao ary pro ravaly manana ako tsetitsezy ave zany vehivavy mania malady mitsoka tonan'Andriamanitra lehibe reo mbola matanjaka any zay raha mbola matanjaka raha filo ravaly manana tsy niteny atompo tsy niteny anao ohatran'inona zaho teny kristianina vavaka le fadin'Evra vava ny olona satria koa ny olona ho aleo fahantrano fanareo nandeha bus tsotra ao anaty bus zay mandeha ohatr'izao dia nanao ohatr'izao fotsiny satria nanao ohatr'izao no nataoko dia satria hitan'le vadin'Evra hodiny mihitsiny hitako mihitsy vadin'Evra hodina nanao hoe iny ndalo dia nazakazaka be le madama firy izy tao dia azakazaka mandeha hamono anazy zay nahita daholo mba tsy lazaina koa hoe olona nirahana nakorotana dia reo zao manakana lalana tsisy mandrava tsisy manisy boma lasamborona dia rehefa sasany ao dia korotanina. Misy hoe samy petrapetraka eo ny olona mijorojoro eny zava-misy tonga tapoko reto hoe andian'olona nanao akanjo volomboasary zay mitarihany dibity n'Evra hodina ho vita amin'ny boriboritany fahadimy dia zay olona sendra andro zareo teo zany na iza dia tratran'ny herisetra sy darika ary ny tenako moa tao anatin'izay no hoe nalaina ankeriny ny findaiko no kapohana dia latsaka niezaka namonjy aliza fa ary zareo maro dia tonga dia nitseriana dia lasa nentina nitsoka anakany zany finday zay ampiasaiko amina hoe mpanao gazety ary tsara no manamarika maria betony fa ny tenako raha hoe nanao ny asako tonga teny atoerana tsy nisy mihitsy na indisy kely na bitika monjy aza hoe tia pomba ny rakoto na tia pomba ny rabe fa ama hoe mpanao gazety ny tenako natongavako teny ary na ny batsa zay nanaovako azy sahako aloha no miteny tena mivantana ary mahitsy hoe lainga ary fialana bala raha zay no maty azy
ny filazana fa hoe tafiditra ny mpanakorontanareo andehan'ny olona niaraka tamin'andre matoninaivraodiny rehefa tsy naomby ny fampiadiana ny samy malagasy iny ny menabaiko ampiasa hery indray ny mpitandro filaminana tahaka ny Tetsitosy dia be ampilaminana noravany erim-pamiretana tamin'ny alalany bomba mandatsa-drano maso indray maro ny naratra ary maro ihany koa ireo zaza tsy manatsiny no sepitry ny bomba mandatsa-drano maso. Tena olona tsy vanina mihitsy zazakely hoe zao mahazo zazakely de raha mahita io zao zazakely io tata mivarotra tato ny nalaika ndreny mitoranao mba mieritsereta fa mba olona lehibe lehilahy lehibe any mba lehilahy lehibe todony manao fanamina reny asorony saritavalina de mifiafanatrea amin'ny olona tena tsy mety mihitsy zao mitorana any ambony any reny. Bika manentika tsindesina fa malagasy manda tsy andohalika izony amin'ny vazaha. Nanako ako ny hoe tsy voavidy vola natritra n'ireny diabe no taria ny vondriny kandida ireny nampiseho ny heriny nameno ny kolizioma atsonjombe indray izy ireo ny 1 Oktobra 2024 adiny 10 monja ny fotoana ny antsona vahoaka ka tahaka izao amin'ny sary izao ny vahoaka tonga namaly ny atso ny fanitsakitro fotsy avokoa izay nijerena atao amin'ny kolizioma ny 20 Oktobra mbola nampiseho ny herin'ny fandroany atao amin'ny kolizioma ny vondriny kandida sy ny vahoaka tao an-damosiny. Anisany nanamarika ity sabotsy 20 Oktobra ity ny fijoroan'ny Praiministra teo aloha Monja Roindefo. Vonina ny anatevina ny tolona tarihany vondriny kandida satria mihoatra lavitra noho ny antony nanonganany any Marika Ravalomanana tamin'ny 2024 ny zava-misy ankehitriny. Marina tokoa zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa tamin'ny taona 2024 dia tsy fantatra hoe inona le fomba fiteny azy teo fa dia nitsangana izahay nanohatra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany satria no heverinay fa betsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena kanefa malahelo ny tenako milaza amintsika fa tsy fantatro na mihoatra avo firy tamin'ny zavatra no tsy niavina tamin'ny 2024 no misy ankehitriny. Firenena iaraha-manana tia tsy maintsy miara mifanometana nisika anarenana an'izany firenetsika zany. Ny lakile iarahantsika mitady zany lakile zany a
mety misy ampahany ihany ety amiko. Saotra tompo. Ny amafy ny etsika nataony vondrony kandida, ny antombo ny vahoaka nanaradiny etsika. Tonga hatrany Meritsa atosika sy tany mahitsy. Tsy nahatana ny vahoaka ny sakana sy ny raha matahora, nataony herim-pamiretana. Nisy ny ratra, anisan'ny avaka ity raim-pianakaviana ny tofirin'ny pôlisy teo amin'ny tarehany ity, Tetsy Mahamasina. Tsika tsy anaky lambena zany. Tsy anaky hatramin'ny farany ary teky teo. Zaho mihitsy ny tabataba be ty de tezitra zalahy. Zaho mihitsy nanafitra ny tepetefetra sotoniko le zandarme mihitsy na teo azorony teo. Raha tsahivina, hatamin'io fotoana io ihany koa ny samborana ny solombavambahoaka Fetra Lamzafimololona. Solombavambahoaka izay arovany immunité parlementaire amin'ny maha-solombavambahoaka azy, ka tokony tsy ho azo samborana sady ao anatin'ny fivoriana raha teo ny parlemanta, kanefa dia tahaka izao ny fomba ny samborany zandary azy. Ny rehetra nanomboka teo ny ateseram-bahoaka. Niary tena ireo mpanao fihetsiketsehana manoloana ny fampiasan-kery nataony herim-pamiretana. Voasakana hatrany ny fidirana teo amin'ny kianjan'ny 12 Mey, tsy niempotra ireo vahoaka, fa nitady ny fomba rehetra ny dirana tao amin'ny kianja manan-tantara eto amin'ny firenena io. Lohalarana hatrany ny vondrony kandida rehefa misy ny fitarian'olona idina andalambe. Anisan'ny tsy niala mihitsy ny filomarika Ravalomanana. Rehefa hitany mpitandro filaminana izay fasahiny izay, dia nisetrasetrainy ity filoham-pirenena teo aloha ity, ka teo alohany no nanapoaka ny bomba mandatsa-dranomasy mahery vaika ka nandratra azy. Tsy nijanona teo ny herisetra natao tamin'ny mpitarotolona, fa anisan'ny niarany fisamborana tetsy Analakely ihany koa ny kandida Jean-Jacques Ratsetson. Teo anelanelany nisy krizy nandalo ireny, nitsangana ny vovonanampanelanelana mpanina FFKM izay ahitana Andramatoa Kristina Razanamahasoa, filohan'ny anteny meram-pirenena, ny filohan'ny FJKM Dr Pasteur Irako Andriamahasoa, Professeur Raymond Ranjeva, ny Jeneraly Misotro Ronono Désiré Ramakavelo sy ny maro hafa. Feo niraisan'ny vovonana mpanina FFKM ny ampitsarana ny zotra-pifidianana natao letrezana ny 12 Novambra lasa teo.
ny antso malagasy tsy ifidy sy andatsabato tamin'io androm-pifidianan'io ihany koa ny vondrin'ireo kandida naomby io antso io ary nandresiny maronisa satria babangona tahaka izao ny akamaroany birao fandatsaham-bato manerana Madagasikara nandritra ny andro ny mpifidianana ny 9 Novambra lasa teo. Ny sehatra iraisam-pirenena tsy nitsahatra ny eo na nikary-baolana ho an'ny Madagasikara niaraka tamin'ny vondrin'ny kandida ary nametraka fa misy olana tokony hovahana amin'ny alalan'ny fifampidiniana eto amintsika taorian'ny famoahany HCC ny valim-pifidianana nandeha ila tsy nekeny maronisa iny nanamarika betsaka ny 2024 iny ny fivondrona ny kandida iny na dia samy mpifaninana aza ny ray feo ny rehetra mba ampanjakana ny marina ary samy tsy misy natahotra fifidianana matona andoha ilay petrabola 400 tapitrisa ariary na 2 miliara FMG sy efa miomana tamin'ny fampielezan-kevitra tsirairay. Ankehitriny nivadika ho tolom-bahoaka ny etsiky ny vondrin'ny kandida. Anao ahoana ny tontolo politika eto Madagasikara amin'ny 2024 hatramin'ireo viana no anjaka ny Bevola sy ny Manambasy raha oviana vao hifoha amin'ny torimasiny Valala Bemandry ka andray an-tanana no aviny. Sanatria ve overmaina ireo rahalatsaka sy ananafohy tamin'ny tolom-panafahana tamin'ny 1770 no ny ady amin'ny fanjanahantany nataon'ireo malagasy. Tao-pahombiazana tao-pijoroana ho an'ny olom-pirenena ity taona 2024 ity. Niaritra ny mafy indrindra ny Saramabe bahoaka nandritra ny 9 volana voalohany tamin'ny taona 2024. Taona izay nifanandrify indrindra tamin'ny fikarakarana ny fifidianana. Io indrindra no nampitsangana ireo olom-pirenena ka nampifony vahoaka malagasy tamin'ny torimaso manoloana ny tsy fetezana maro lavitra eto amin'ny firenena na ara-tsosialy na ara-politika ara-toekarena ka nampitotongana ny fiainan'ny malagasy maro anisa sy ny fiainam-pirenena. Nandritra ny 3 volana farany tamin'ity taona 2024 ity no nanomboka ny etsy-bahoaka, etsika am-pilaminana, ny takina ny fahamarinana sy ny tano-tandalana ary mba hananana firenena vanina. Tanora hatramin'ireo efa nahazo taona, solombavam-bahoaka, antoko politika, fikambanana maro nitsangana avokoa. Ny ofaofa ny sainam-pirenena namiratra ny akanjo fotsy teto amin'ny faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina ary nisandrahaka tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Nasesiky ny fitiavan-tanindrazana tsy nisy voavidy vola fa hiady ho an'ny taranaka ny oriana no tanjony. Nijoro avokoa ny malagasy tao Mahajanga, Toliara, Fianaratsoa, Toamasina, Antsiranana, Antananarivo. Ireo volana tsy nijanona ny etsika fotsy ho an'ny teto Antananarivo sy ny faritra manodidina. Ireo volana nitarafana ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ny tsirairay. Talatamaty, Itaosy, Mahitsy, Ambohimanarina, Ambohitrimanjaka, Ampasapito, Ambodivona, Ankorondrano, Ivandry, Ampasika, Andavamamba, Belair, Imeritsatosika, Tanjombato, Anosy, Mamasina, Sabotsinamena sy ny sisa. Naninika ny lalana rehetra ny olona. Ny lanja sora-baventy nanofahofa sainam-pirenena malagasy ny sioka kiroerioka.
fahalalahana maneho hevitra ny taky ny fampiarana ny tena demokrasia teny akianja no anisan'ny tanjona notratrariny anehoana amin'izao tontolo izao fa misy malagasy maro mijoro voasakana hatramin'ny farany anefa ny tolona sy ny diabe ampilaminana natao nampiasaina hatrany ireo herim-pamoretana teo ampelatanany ny teo anivy ny fanjakany tsy nahafahany malagasy ny kofoka sy naneho hevitra natao anatin'ny filamenana tanteraka azy izany ny enjandroa ny tady teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo vahoaka marobe nanao diabe ampilaminana nisy hatrany ny fanakatsakanana sy ny ramatahora ary fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika na andratra olona tsy latsaky ny folo ireo naratra tao anatin'ny hetsika hatramin'ireo mpanao gazety nanao ny fandrakofana ny hetsika ary ampolon'ireo voasambotra dia iny zany ny mpitihany ahako mpitihany potony zavatra alefan'ny zareo eo dia ny amo ato zao nyzairina ny feako ato dia misy fisikaka ny kaiky ny chinois any dia ny ilany ny tongotra droite zay dia ny gauche pitoby feno pitina tratran'le pitoby zany ny potoby ny ilany a gauche fa ny tena grave zany efa ato amin'ny droite tsy maintsy nyzairina aona moa no ilazana hoe rarina zao zavatra mitsango zao raha olona mitaky ny fahamarinana ary indrindrindrindra tsika eto Madagasikara fa tsy any toeran-kafa no mitaky an'le izy ka zo tsika indrindra angamba no mitaky ny rarina sy ny fahamarinana satria isitsika eto Madagasikara eto amin'ny tantsika fa tsy any toeran-kafa ary naiza le tsisy zone rouge mihitsy ankena le toera hoe andeha hitaky ny fahamarinana zahay ho an'ny fitondram-panjakana zany dia zao sy ny mpitandro filaminana nareo manko mikiribiby manao tsinitsinina anay vahoaka malagasy manao an'Andriamanitra tsy misy nefa ianareo miantso an'Andriamanitra nefa manao an'Andriamanitra tsisy misy ny anareo ka dia alonga mantsika samy manana feon'ny fieritreretany avy asa hoe miasa ho aniza zany zao ny mpitandro ny filaminana tsy hoe miasa ho aniza Sama na to,
John bika manentika tsy regissina fa malagasy mandra tsy andohany question amin'ny vazaha mampalahelo hôpitaly ve dia ampifiranao inininy mba aiza amin'izany le fiainanao izy nekeny fotsiny le olona niteny teo e tsy nisy nininona teo Você tá vendo o ramo, tem fogo? Olha cá, bequei lu, cá. Tena olona tsy vanina mihitsy zazakely hoe zao mahazo zazakely dia raha mahita io zao zazakely io tata mivarotra tato nalaiko ndreny mitoranao mba mieritsereta hoa fa mba olona lehibe lahilahy lehibe any mba lehilahy lehibe todoro manao le mahafanamina reny asorony sary tavalahy dia mifiafana te amin'ny olona tena tsy mety mihitsy zao mitorana any ambony any reny Panarenanao iny mivatra be. Zany re le zazakely tatsanana le zaza tena melohany aiza mipiaro ny zon'olombelona am'izao miantso mipiaro ny zon'olombelona izay surtout ny amin'ny zazakely toy izao safotra ny zaza zay hitatsika izao tsy mianatra hoe zazakely izao mahazo ny zazakely zazakely nampiarona ny zavatra toy izao kely mianatra adefasanareo bomba lacrymogène ty amin'ny fianarana zareo nge le zazakely ma zareo kely zao za ve de mba rariny ok zay fa tsy maninona io ravatrano fianarana nonona fitsiko ny zandary aza mitrato fa mbola aty tena mbola feno be ato aza mitrato fa mbola feno be zao gendarme mahatonga an'io fa tsy ny polisy mbola veriky ihany gendarme ny nanao an'ity zavatra ty fa tsy polisy fo zay androany fa zay tsy maintsy mbola mandresy Izy reto ty mitondra kely atao ina nalian'lay eo milay eo amin'ny anan'olona
tsy nijanona teo nitohatrany amin'ny totalina an-tanymena ny darika bomba saika nyrehatra mihitsy teto ity tobontsoloka ity satria nandefasan'ireo herim-pamiretana bomba mandatsatra maso Inona no mety aza nampiana anazy fa zavela tonga itolona androany satria tiako ny tanindrazako dia mitolona ho an'ny tarana koa za tonga dia be pasifika tolona ilamina fotsiny efa za tsy nitondra arina efa io avatratra aoa fa tsara tsodrano zay nandefa ny ambony mamaly azy za tena miantso mihitsy za tena miantso ny mpiarozony olombelona na eto Madagasikara na ny ivelany hiampiditra ny casque bleu eto fa tsy rary ny tompoko izao maninona ny orange zao ambadika ao tsy asianan'ireo herim-pamiretan'ireo fa maninona ny olona mitolona pasifika Madagasikara ohatra ny tany miady Madagasikara olona tsy mitondra inona fa sy filesy sainam-pirenena ny eny tanany tovirina bomba lacrymogène misy vy za tsy voavidy volo zany a ampilana mihinana hatrany ny hetsika ny tsiry ny hevitra teo amin'ireo mpitarika ny hetsika fotsy ka nanao ny hetsika miavaka izy ireo ho firaisan-kina amin'ireo naratra sy voasambotra ny fampitantana ny odidina tetsy amin'ny fariananosy ny olo-pireneny fihetsika izay nanatrany maro satria nampitambatra sy nampirainy maro anisa tao anatin'ny fifankatsiavana sy ny firaisan-kina ty zany ty hetsika ty ty mifampitantana ty vao fanomboana ihany ty mba ahafahan'ny olona koa mandray anjara ny olona ohatra hoe efa rairay mandreny efa lehibebe dia afaka mandray anjara tsy mifanipaka be velively amin'ny hetsika hafa androany zany dia misy koa ny etosy misy eto zavatra tsy mifanipaka zany fa ataoko hoe mifameno zay ny azo lazana anazy fa ilaina koa ny hetsika tsotrotro ty hetsika ty koa dia natao hoe firaisan-kina zay nanaovana azy hoe chaîne d'union et de solidarité marahina mihitsy motsika indrindra aloha marahina amin'ireo namana maratra marahina ihany koa amin'ireo voasambotra zany asa député fetra zao na aiza hoaiza zao misy azy tsy fantatro ny tena marina fa firaisan-kina mila firaisan-kinitsika zany zay zava-dehibe tokony hampatsahivina zany amin'ny rehetra hoe mila mirahintsika mila tsy misarakasika zany zay moa zany dia efa nanetana amin'izao fotoana zao hoe atsangano ny vondrona hetsika fotsy isaky ny fokotany na fivondronam-potoka any mila manao an'izany tsika rehetrarehetra zany tsy mila baiko zany tsy mila baiko zany fa na mpianatra anao na mpiasa anao dia raha ohatra anao ka mieritreritra fa tena tokony atao ty tolona ity
iady amin'izany tandalana zany nanao toy vakana ny fanambarana nanameloko ireo fihetsika mamoetra na serom-pitandro filaminana sy ny maro hafa avy amin'ny sehatra iray isam-pirenena sy ny fikambanana avy atao anatiny ny votra tao anatin'izany fa vohitsakitsaka tanteraka ny zo fototra ny hevitra malalaka eto Madagasikara tsy voahaja ihany koa ny zon'olombelona to tsy narototra ny mpitondra fanjakana nefa izany fa nampiasaina hatrany ireo miaramila polisy sy zandary nampitahorina ny olona anjoro tsy nisy ny hemitra nitoy hatrany ny tolony ny tombony andalana ireo nanaradiana hetsika fotsy nahita ireo avy amin'ny syndika sy ny mpanakanto maro ny tambatra ny rehetra nampiseho firaisan-kina mpamombony tolony samy namotsotra ny marary azy ny rehetra ka ry tanjona tokana dia nanavitra ny malagasy misy mpiasa mpanjakantsika misy mpiasa amin'ny tsy miankintsika misy mpiasa tenitsika dia misy mpiasa saina miasa saintsika satria tsy velona miasa saintsika satria miakatra isan'andro ny kapokabary miasa saintsika satria nisy nampanantena teto fa omena asa ny tanora nefa tsy nahazo asa ny tanora miasa saintsika satria nampanantenaina fa hiakatra amin'ny fari-piainana nampanantenana fa ilamy manjiro sy ny rano nampanantenana fa ilamy mampiasa ka maolo-pirenenanay na mpikambana amin'ny syndika izahay na tsy mpikambana dia tsy maintsy miteny manoloana tsy fanarahan-dalàna ataony aty ambany ahoana na niaraka lalàna raha ny lohana rehefa loha miantso ny mpanabe rehetra fa mijoro zahay syndika izay tsy mataho masomena eto aza matahotra koa tsika aza manaiky ho firepiretina izany recrutement zany ho anareo maître framy any fanjakana zany fa tsy endry zareo misy milaza matsy hoe rehefa tsy io no toananareo dia tsy misy tsony recrutement mpanjakana io na iza ny avy eo na 11 candidat mandeha foana io recrutement io fa any fanjakana io fa tsy an'olo tokana lainga zany averina foana tsy miemotra tsony ny tolona syndikaly izay atao ny fitakiana ireo zo maro samihafa eo anivony zany ministera izany fa ny tsy zaka dia ny fakitsakitsahana ny zony mpiasa sy ny fanereterena azy a tena fa marary vavony ny mpiasany ministera rehetra ny mpanabe rehetra ny mpampianatra rehetra erany Madagasikara tsy ekena zany e manaiky an'izany ve tsika tsy voavidy vola to zary lasa fiteny tsy afaka ambavany maro zany nandritra ny hetsika tsy maintsy mijoro ny malagasy eo ny olo-pirenena ny tolona avy efa tsy lasa tsony le fiainana tena zaka zany tsy mahazaka tsony tena rehetrarehetra vidim-piainana fianaran'ny ankizy ny hoavy ny taranaka tena hijoroko eto e hoavy ny taranako malahelo be mahitsy a dia tena ohatrany hoe tena tsisy atenaiko zany dia mitolona ho amin'ny taranaka malagasy rehetrarehetra manomitra ny hesiko mihitsy asa satria za maro zavokely valopolo taona azo mijoro eto anatrehanareo zao kely sisa diditra siny amin'ny valopolo fa tena fa tanindrazako ny taniny reniko nanjary olo-kafa misoratra ao aminatiny ny juridique vao maty tany 76 ny reniko dia navita juridique le olona nangalatra an'le tanàna faharoa manarakaraka an'izay a tsy vita tsony le vidim-piainana mandry fotsiny androandro tokony ny ankizy miasa tsy tan'ny ankizy sy jaliny ato amboniny tany tapitra mihitsy mba volanina vili rehefa tsy misy anina ho an'ny ankizy ka dia mba rariny ve zany tompony izany a mitolony zay ho an'ny taranako ny tolomako tsy ho an'ny tenako tsony diory sisa matorina fa tapitra lamidy ny fananana maniakatra tribunal tamin'ny taona lasa iny tsy nisy zavatra vita zay ny antony mahatonga anao hoe miainga tao an-trano na eny radio dia tonga hoe andeha mba hanampiny olona hiady ho an'ny tanindrazana zany mba ho tanindrazana tena ho madio araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana no antondianay eto aokotsika ho tonga saina amin'izay rato masitsika fa azavanay koa atsambainy ny resaka vazaha eto amin'ity firenena ity fa vonona itolontsika ho an'ny firenentsika ho an'ny taranakitsika ny atony anaovantsika zao fa tsy ho an'ny olo-tokana dia zay zany na manentana antsika malagasy tsirairay mba ho tonga saina fitiava-tandrazana manosika anato vonona ritso manina mihitsy na ho fato an'ny tandrazako ary fa ny taranako ny tolomako
ireo malagasy mitovy iray amiko no itloma miady a mba ho an-tandrasana mba zay zany ny antondiako a mba ho firenena vaovao mba anjakamin'ny fahamarinana zany a no tena iadivana sy ho an'ny taranaka ho afara mba ho afitra zany ny taranaka any afara any fa tsy ho ao anatin'ny kolikoly sy ny ady rehetrarehetra dia ie satria matsapa hoe fa tsy zaka tsony le vidim-piainana enina dia fampianarana any ankizy a rehefa ila tsy ho takatra satria tena tsy mbola natsapako saina zany tamin'ny 2009 hoe mbola takatra vidim-piainana ny kapoaka ny vary mbola mora fa amin'izao kosa nefa dia tena malahelo milaza aminao fa tsy takatra tsony. tolona ho an'ny tanora ho an'ny taranaka izao tsy mila mampiesana sy mandaina sy mivarotra tanindrazana mila mijoro tsika ny fahamarinana voalohany indrindrany dia tsy mila fifidianana maloto tsy mila mikimaky rehetra fa madio mangarahara raha samy manao fifidianana madio ianao a dia mandeha ny rehetrarehetra fa tsy mila mangalangalatra sy aniny zany tsy ho resiny vola tsy ho resiny risoriso tsy ho azo ny fifidianana maloto fa dia miny zahay any amina rajetosa sahala amina andavany antana masarotatsy any tao be tsy mitatatra no andavany malagasy ray manontolo sy ambotry matsaka efadray tompoko a ny mpamilazahany rajely ry mpitondra fanjakana ry mpanao raha-matahora aoka re zay ajanony amin'ny tany mibasinareo fa zay milamina zaka tsy manaiky ny zavatra tsy milamina amin'ny fitantanana andaram-pirenena voapirofo ary miariary any ny jadona ataon'ny ACC ny tsy filaminana ataon'ny CENI ary ihany koa io gouvernement sadasady io dia efa raha mahita ny fandaminana rehetra hoe anticonstitutionnel daholo ny zavatra mitranga rehetra na ny fanendrena ny général Risal Ravalomanana oloolona ray andro alohany tsy elan'ny Ian Rajoelina teo amin'ny fitantanana efa tsisy zany nefa efa fantatry ny vahoaka malagasy indrindra izay ambotry manjaka fa tsy manaiky an'izany hoe efa politika maloto io izay zany eto dia efa ao anatin'le fomba fijeriny amin'ny hoe tsy fotoana amin'ny propagande zao ary tsy manao propagande zahay fa fampelezana ny hevitray fotsiny ny amin'ny hoe tsy ilaina io fifidianana io satria fifidianana atao ambolety io nandeha avokoa ny fandemetsaina ny fanakorontanana ary fanembana fananana nataony avy amin'ny mpomba ny fitondrana izay notambazana vola tsy nankasitraka ny hetsika ampilamenana vahoaka endry manaja ny mahaolona nefa ireo manaraka ny hetsika fotsy ka tsy roboka tamin'ireo fiantsiana samihafa lesiny ohatran'izao dia mbola nikapohany iray ako olombety ako 66 ans miresaka aminareo zao ary pro Ravalomanana ako setikely ave zany vehivavy mania malady mitsoka tonan'Andriamanitra lehibe raha mbola matanjatsainy zay raha mbola matanjaka raha pro Ravalomanana tsy niteny atompo tsy niteny anao traninona zaho olokendry kristianina vavaka le fadinay olodinina mihitsy mampaniraka olo hoe iny dana vonoana zay olona rehetra manao nany manao ohatr'izao a dia raha zareo zay olona dia asay mamono le manao t-shirt orange reny ny reny rano mamono fa zay tsy miraharaha fa samy manana ny heviny nefa tsy forcena satria tsy voatapina vava ny olona satria koa ny olona efa alefa an-trano fa nareo nandeha bus tsotra anaty bus zay ao anaty bus zay mandeha ohatr'izao dia nanao ohatr'izao fotsiny satria nanao ohatr'izao no nataoko tatesy hitan'le vadanay olodininy mihitsiny hitako mihitsy vadanay olodina nanao hoe iny dana tena zakazaka be le madama firy izy tao ndray azazakata mandeha monana zay nahita daholo tsikaritra ihany koa tatao anatiny hetsika fotsiny tsy fanajana ny zon'olombelona ny fanitsakitsana ny izo fototra dia ny fahalalahana maneho hevitra ankoatra ireo olom-pirenena maro hatramin'ny mpanao gazety natao famitorana voalaza fa miantsika amin'ny taona olona ikomy fa raha ohatra ka ao anatin'ny fandaharana no hiampangana mpanao gazety hoe mitarika miaramila ikomy a dia tena le fahalalahany ny asa fanaova gazety mihitsy no tsy misy eto Madagasikara. Amin'ny maha-mpanao gazety a dia mahatsiaro an'ireo zavantsanga rehetrarehetra manodidina ny asa fanaovan-gazety izay ahafahana milaza androany hoe tena mihasarotra ary tena mihasarotra isan'andro amin'izao fotoana izao no manao an'ity asantsika ity. Ny asantsika izay tsy azo avela amin'izao anefa satria firenena le resahana
tsika no mitondra ny feoan'ny fanontaniana mikaroka ny vaovao izay ilain'ny olona kanefa zao ny zava-misy dia tsaroany ireo mpanao gazety efa naratra, tsaroany ireo mpanao gazety na patron de presse miakanidina teny amin'ny fitsarana misy ny any am-ponja. Dia rehefa mandinika ny zava-misy amin'izao fotoan'izao zany dia mametra-panontaniana tsika hoe tena mandeha isan'andro ve, mitombo isan'andro, tiana ho atevenina isan'andro, ny ataoko hoe fampanginana ve, ny fampitahorana ve, fanontaniana apetrakantsika daholo zany satria na tiana na tsy tiana ny fampiatsoana amina chef d'inculpation mavesatra be tahaka an'izao dia misy fiantraikany foana na any amin'ny toe-tsainy mpanao gazety miatrika ny asany andavanandro na amin'ny mpanao gazety hafa izay ao anatin'le corps ray manontolo zany. Ny anavitra ny Madagasikara anana firenena vanona sy olona mendrika hitondra azy nisan'ireo tanjona atao anatin'ny hetsika. Naomby zany raha nivokatra azo tamin'ny fividianana farany teo izay tsy nandraisan'ny malagasy maro anisan-jara. Miandry ny toy ny tolona ny olom-pirenena izay vonina iroso amin'izany. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona ary kanefa ny matomatesina ireo mpitarika hatramin'izay. Ny fijoroany rehetra raha teo ihany koa no antoka ho amin'ny fandresena. Anisan'ny namaritra ny toe-karena teto Madagasikara ho an'ny taona 2024 ny tsy fahamarinan'ny toeran'ny sandam-bola ariary. Tsy nitsaha ny totongana hatrany ny vola malagasy mita amin'ny vola vahiny. Ny totongana hatrany amin'ny 2.7 ny tany ariary mita amin'ny dolara. Hatramin'ny faran'ny taona 2024 no makaty. Ny totongana 5.7 araka izany ny notiny vola ariary mita amin'ny dolara tao anatin'ny herintaona araka ny taritra izay nataon'ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Ny totongana ihany koa ny ariary mita amin'ny euro araka ny taritra nataon'ny Banky Foiben'ny Madagasikara hatrany. Ny totongana 5.7 tao anatin'ny herintaona. Antony efatra no nahatonga izay fitotonganana izay. Eo ny tsy fahampian'ny fidiram-bola vahiny eto Madagasikara. Izany hoe betsaka ary mitombo hatrany ny entana farantsika noho ny entana ondrana. Misy edra olana hatrany ihany koa moa ny entana fanondrany Madagasikara toy ny lavanila, ny kafe, ny hazan-dranomasina sy ny letchi satria tsy mahafian'ny fipetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mitombo hatrany koa moa ny elanelany eo amin'ny sandany vola euro sy dolara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka mampitotongana ny ariary. Anisan'ny mampitotongana ny ariary koa ny tombatombana izay ataon'ny mpampiasan'ny vola eto Madagasikara. Raha mbola tsy misy réforme structurelle, zany hoe décentralisé ny Madagasikara, tsy mino anakarena fa vomaikitsika mianatra ary ny tena loza mety rehefa centralisé be loatra le firenentsika olombitsy ny tena vomaika miahanana fa ny akamaroan'ny vahoaka miamahantra zay ny zavatra hitraka. Tsy maro toerana ny politika mpanjakana, tsy misy loatra ny tohana avy amin'ny fanjakana anatsarana ny toe-karena eto Madagasikara. Zay foana moa mampalahelo ny fitondram-panjakana teo aloha teo tena tsy amen'ny asiny mihitsy zany atao indicateur zany ary zay indicateur zay nefa nalalana ohatra hoe tableau de bord alalana hoe io fa mitotongana ka rehefa tsy manana tsy manaja ny hasiny ny atao hoe indicateur ny mpitondra tomobile anankiray dia na izy ho lany lasantsy eny an-dalana eny na izy mitotongana miena ny herin'ny tomobile dia zay mahatonga an'io hitatsika hoe ny sandan'ny vola malagasy zany nandrindra ny toe-karena malagasy ary io moa ny indicateur anankiray moa ny resaka hoe isan'ny firenena faran'izay mahantritsika dia noho ny tsy fananana an'izay politique de développement zay. Mifampiankina betsaka amin'ny toe-karena malagasy ny famokarana sy ny fanondranana lavanila. Ny lavanila mantsy no anisan'ny mitana ny loha laharana amin'ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara. Eo anelanelany 500 sy 503 dolara eo ny kilao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Sehatra anisan'ny potika tanteraka nefa io lalam-piharena io ho an'ny taona 2024. Ny totongana hatrany amin'ny 2,000 ariary mantsy ny kilao ny lavanila maitso ny volana aogositra 2024 teo. Talohan'ny taona 2024 anefa nanodidina ny 2 ariary eo ny iray kilao amin'ny lavanila maitso teto Madagasikara. 5 tapitrisa ariary kosa no andraisan'ny mpanangam-bokatra ny lavanila efa voakarakara talohan'ny taona 2024. Ny afara tamin'ny fitokonana izay nataon'ny mpamboly lavanila mihitsy izany. Ny lavanila tompoko sisa mpividy mijaly zahay zahay marary
tsisy raha nanjary nagnanaovana azy tsisy vola zahay ivangana ody na io volagninao zany tsisy vola vangana ody raha mampivadiky zahay amena promesse d'ivoire misy olo nivolagna misy hoe misy agrément marobe tsy hitane mila miboaky io lababa manigny agrément mivanga lavany avake tsy possible aminay mantoka ambanina 10,000 ny vidin-davany tsy possible antony iray mampitotongana ny sehatry ny lavanilina ny fanagiazan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fananganana ny filakevim-pirenena momba ny lavanilina ny CNV. Isan'ny zavatra napetraky ny CNV ny fakana $4 isakilao tamin'ny lavanilina izay mbola nakana tamin'ireo vokatra efa lafo tamin'ny taondasa ihany koa. Nisy taorin'izay ny fananganana ny vovonana SOS Vanille ny volana Martsa 2024 izay nivondronana tany-tsapamboly manodidina ny 9,000. Anisan'ny fitakina tamin'izany ny ampiarana ny lalàna laharana 770/970 ny 4 Novambra 770,700. Teo ihany koa ny tokony amelana malalaka ny fiarina lavanilina ary ny anafoanana ny CNV. Hatramin'ny taona 2024 nanjaka ny kolokolo sy ny kinamanamana izay nataon'ny fitondrana teo amin'ny sehatry ny lavanilina. Nanomboka teo tokoa mantsy no nitsabahan'ny fanjakana tamin'ny fanomezana ny fahazahoan-dalana manondrany. Hatramin'izao tsy tafarina ny lalam-piarina lavanilina. Ankoatr'ireo dia voasazy ny lavanilina malagasy. Tsy afaka miditra eo amin'ny tsena Eoropeanina intsony noho ny tahana nikotina ao anatiny. Vokatra izany rehetra izany tsy mifanaraka akory amin'ny fidangan'ny vidim-piainana ny vidin'ny lavanilina. Lavany ambany or vidim-piainana anay samy ambany ohatrany vidim-piainana ke mitaky zegny zahay amina vidina lavany mba hampakitra tsy fandanjy amina vidim-piainana anay zegny ny raha le fandavosana lavany kilo raiky tsy mahazo vary 10 kapoaka oaiza amizay ny fiainana raiky mba mitaky hoe amboarany fiainana fa somary tegna sahirana zay zaza amizao sahira andeha mpianatra ray mandray mpianatra andeha mpianatra zaza sahira ny fanjakana tsy tokony tsy ahita vahaolagna zany tsisy fanjakana tsy hita vahaolagna zany fa matoa anao zany nagnano zélonaire anompo vahoaka tsy tokony ahita kale tsy tokony tsy hoisy zany vahaolagna zany fa lavany raha hoanigny ray tompoko koa za masamagna zava tsara raha ka hoanigny tsy possible iniany 1 million dia maraigny zany 1 franc zegny tsy possible zany iniany 1 million dia maraigny 25,000 franc tsy possible zany amin'ny raha andeha tombava zahay mahay lavanio raha andeha tombavan'olombelogno io ny ologna mikasiky lavany dia misokatra ny lala fa raha fa tsy valy ologna mikasiky lavany mifody ny lala mila valy andre malaky dia misokatra ny lala refitry ny fony raha fa tsy mehivaly ary mety hitapoka ny jio. Hatreto anefa mbola ny CNV no mandahatra ny sehatry ny lavanilina eto Madagasikara. Izy no anisan'ny manome ny tolo-kevitra amin'ny fiam-potoana isokafan'ny fanondranana lavanilina efa voakarakara. Nisokatra ny 7 Desambra 2024 teo ny tao-panondranana ary tsy farana raha tsy ny raika amin'ny 30 Jolay 2024. Orinasa 750 nahazo ny fankatoavana anondrana. Manodidina ny 50,704 taona kosa ny vokatra naondrana farany teo. Izay sokajiana ho besaka indrindra tao anatin'ny 5 taona izay. Ankoatra ny lavanilina, anisan'ny mpamokatra sy mpanondrana litchi ihany koa isika eto Madagasikara. Izay firenena fahadimy mpanondrana litchi maneran-tany, aorian'i Chine, Inde, Vietnam ary Taiwan. Ny 20 Novambra 2024 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana litchi ho an'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Manodidina ny 507 ariary hatramin'ny 7 ariary taona no vinavinaina fa ho ahondrany Madagasikara amin'ity taona ity. Nahitana fiakaran-drato ny vokatra tamin'ity taona ity no ny fampiny rotsakorany. Mampitaraina mpamboly kosa nefa ny vidiny akany mpanangam-bokatra azy 300 ariary ny raikilao. Ambarany mpamboly fa ambany loatra ary tsy mifanaraka intsony amin'ny fiakarany vidim-piainana izany. Fantatra amin'ny fambolena sy fanondranana kakao ihany koa isika eto Madagasikara. Firenena fa 420 maneran-tany isika amin'ny fanondranana kakao. Manodidina ny 420 faingo 5 tapitrisa $100 isan-taona ny vola ampidiriny kakao amin'ny kitapom-bola-panjakana.
ho an'ny taona 2024 sy 2024 kakao manodidina ny 7,4 taona no naondrany Madagasikara. Ankoatra ireo dia manondrana kafe ihany koa isika. Manodidina ny 1 taona isan-taona ny kafe amiditsika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izany hoe aotra faingo 400 amin'ny famokarana maneran-tany. Amin'ireo firenena 120 aty Afrika mivondrona ao anatin'ny fikambanana manondrana kafe, isika no mitana laharana 4. Miovaova trany mantsy ny famokarantsika kafe isan-taona. Efa niaratsy ihany koa ny vokatra hatramin'ny taona 2024 no makaty. Betsaka ireo ezaka mila atao eo amin'ny voly fanondrana, na ny vidiny na ny kalitaon'ny vokatra avy eto amintsika dia mila politika matipaika. Anampibetsaka amin'ny ahamaro-toerana ny sandany ariary izany. Sehatra iray anisan'ny tsontsony avy ny fanjakana tao anatin'izay 10 taona farany izay ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ankoatra ny tsy fanefana ny vola sy ny tambo-karaman'ireo mpampianatra vakatera, ny tsara ireo taratasy-panadinana nandritra ny fanadina-mpanjakana CEPE, BEPC ary ny baccalauréat. Anisan'ireo nisedra olana tamin'ity taona 2024 ity ihany koa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS. Ireto farany izay nanapa-kevitra ny anajanona tanteraka ny fampianarana teny amin'ny anjerimanontolo noho ny tsy nanefan'ny fanjakana ny tambo-karaman'izy ireo sy ny tsy famaliana ny fitakian'izy ireo. Anisan'ireo fitakian'ny CSS ny fanaovana soni ireo volavola na dekret miisa 5 sy ny famoahana ny tetiandro amin'ny fandaovana ny valika sasaran'ireo mpampianatra mpikaroka izay efa nisotro ronono. Nangataka ary nanao ny fitarenana tany amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ireo mpampianatra mpikaroka saingy tsy nahitam-baliny sy tsy nahitam-bokany izany. Nanatanteraka fitokonana teny amin'ny esplanady Ankatso izy ireo saika ho isan-kerinandro, nanao antso fanairana saingy tsy nisy nieno ny fitarenana. Tony taza-potsiny aza ny ministeran'ny fampianarana ambony izay tompona antoka voalohany ao anatin'ity raharaha ity. Manoloana ny zava-misy, nanatanteraka fivoriam-be indro isan-kerinandro dia ny talata sy ny zoma ny CSS Sampanantananarivo nandinihana ny tokony nataon'izy ireo. Tsy nijanona teo amin'ny tsy fanefanany zon'ireo mpampianatra ny zava-nisy fa tonga hatrany amin'ny fandrahonana ny filopitarika ny sendika manoloana ny fitokonana sy ny fitakiana nataon'izy ireo. Ny 20 septambra nampiantso mpanao gazety ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra fa miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny ampitsony io andro io, izany hoe ny 20 septambra no iverenan'ny fampianarana saingy nandamboka indray izany. Ny 30 oktobra nanambara ny filopitarika fa sonihana minisitra iray amin'ireo 5 tompon'andraikitra no andrasana amahana ny olana. Tsy mety manasony ireo fangatahana io olona ambony io raha ny fanazavana ka izay no mampikatso ny fampianarana eny amin'ny université hatramin'izao. Inona ambony président nay ny menasena ato ange ny assemblée générale la manapa-kevitra fa solo tenanay ny président ny zavatra rehetra tapaketo tsy ny président manapaka azy fa ny assemblée générale foana. Tsy vitany hoe fandrahoana ambava kosa aloha le izy fitanareo fa raha vao misy zany ny hetsika ataonay ety tsy maintsy misy police gendarme miandry ery amin'ny lalana miakatra ty amin'ny université. Tamin'ny sabotsy zao dia nosavana mihitsy ny taratasy hoe moaty amin'ny oaisinareo ny savana ny najanona ny fiara dia ny savana ny taratasy, ny olona mandeha koa dia nampijanona dia nijerena ny taratasy angatsy afaka mivezivezy malalaka intsony ny olona. Dia izay zany le raha matahora atao aminay. Na misy an'izany izay aloha tsy miempotra mihitsy zahay, zay tsy miempotra amin'izany zahay. Le zavatra ankatana iny zavatra mitombony tsy misy mihoatra andreo ary tsy latsakireo. Nahemotra foana hatrany hatrany ny conseil de gouvernement, conseil des ministres fa maninona ambany aminareo anga zany hoe fampianarana izany sy fanabeazana izany matonareo mieritreritra ohatran'izany dia misy antony eo. Amban'ireo décret izay takin'ny syndicat dia fa nisy fanamboarana nataony ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique. Raha ny tokony ho izy zany tokony hiditra ao amin'ny conseil de gouvernement raha pitso alarobia ireo décret ireo ary antenaina fa isy valiny azo raisin-tanana mba izay ny zava-mitranga dia miverina amin'ny fampianarana zany ny CSS raha toka tsy misy zavatra mivoaka kosa amin'le conseil de gouvernement dia mitohy hatrany ny tolona ataon'ny syndicat mandra-pisiny ny fivoahan'ireo décret sy fitakiana ataon'ny syndicat. Raha ilazitsika ankehitriny olona anankiray sisa amin'ireo membre ny gouvernemanta ireo amin'ny 5 tokony hanao soniny tsy nanao soni
andrasana zany ho an'ny olona io azo atao takalonaina ry ministra tompona andraikitra ny mpianatra malagasy mandranto fianarana ity amin'ny anjery manontolo miankina amin'ny fanjakana fantatry ny mpianatra ianao tsy nanao soni io noho izany ho tsarainy tantara ianao dia mba atao soni ny volavolana dekret izay miantoka ny fiverenana amin'ny fampianarana aoka mba tsy atao takalonaina ny CSS ny amin'ny fitakiana izay ataony satria andrasana ve ahina ve ny CSS irotsaka eny an-dalambe dia izay ve ny takalo tsy anaovana soni ny dekret dia angamba ny mahonena sady mampalahelo ny toejavatra sahala amin'izany satria rehefa mpitondra fanjakana ianao dia tompona andraikitra ray aman-dreny zany ka mipetra eo amin'ny toerana maha ray aman-dreny fa tsy sanatria akory mpifanandrana amin'ny CSS. Tsy naniriny siny taona fotsiny CSS araka ny nambaran'izy ireo fa nanome toky ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny mpianatra hatrandry ny amin'ny hamitana ny programa mpampianarana ho fitsinjovana ireto farany. Ny fahafahana misoroka ny fisinina taona fotsy dia tsy maintsy tanterahana aloha ny taom-pianarana izay efa natomboka satria azadino fa efa misy ny taom-pianarana efa atao hoe vita ny antsasany, misy ihany kosa ny eo am-panaperana ny antsasany, dia misy ny efa manomboka eo amin'ny tapany faharoa ka noho izany tsy azo eritreretana mihitsy ny isina taona fotsy zany indrindra miaro ny zon'ny mpianatra ny CSS ary tsy manaiky ny mety fampanaovana an'izay taona fotsy zay. Azo atao foana ny manenjika ny taom-pianarana dia vitaina aloha zay tokony vita dia dinihina indray rehefa avy eo hoe ahoana ny fomba hanatanterahana ny taom-pianarana miditra satria ny eo ve tsy vita dia ny manaraka ho asesika foana angambany tsy mitombina zany. No irairan'ny fanjakana fa ny tanora no avy ny firenena. Ny fanohitra tanteraka amin'izay voalaza nefa no nataony ary dia ninina no abadona trano ny zaza sy ny tanora malagasy. Ankoatra ny tsy fanefana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra araka ny tokony ho izy, anisan'ny aran'ny vokatry ny fitokonana nataon'ny mpampianatra pikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS voalohany ireo mpianatra teny amin'ny anjery manontolo. Efa bolana taoriana tapahan'ny fampianarana teny amin'ny oniversite Ankatso. Nivoaka tamin'ny fahanginany ary naneho sy fahafalipo ny 12 Oktobra 2024 ireo mpianatra avy ao amin'ny lalam-piofanana siansa. Nilanja sora-baventy ary nandoro kodiarana tsy lavitra ny toeram-piantsonana taksi be zotra 720 izy ireo tamin'izany. Voarakitra ny sora-baventy tamin'izany hoe avy ireny ny fampianarana tsy mila taona fotsy. Ny fahasahiranana sy ny fahalaniany vatsy ho an'ireo mpianatra mipetraka lavitra no antony nanaovan'izy ireo izany fitakiana izany. Fitakiana dia tsika fiverenana fampianarana. Ditra efa bolona zao zany tsy mianatra. Kanefa tonga ety hianatra ny le aty, tsisy vaovao manambara hoe mianatra na tsy mianatra, misalasala zany dia ody zay ndray aman-dreny hoe inona no dina fre lavo mividim-piaina fantatsika fa niakatra. Ijanona aty zay la mivatsy fotsiny dia fasana vatsy. Dia marary zay. Efa nantefitra be zay tamin'ilay de Gilles teo nanaja zay satria tsisy franchisme universitaire indreo zay fotoana zay. Zay ny antony tsy nitokonanay aloha. Amin'izao fa malalaka be kosa tokony tsisy excuse tsony. Tokony mba vahana faran'izay le olona fampianarana mba masina le fampianarana tokony mba hajaina zay satria zay le hoavin'ny firenena. Tsy hoe alefa ty fampianarana ty dia ke afaka ireo volona dia janona indray. Fa tonga dia vahana daholo zay olona rehetrarehetra mahatonga fampianarana ny mijanona. Na olona ny mpandrarà na olona ny mpampianatra. Indrindra moa ny olona ny mpianatra. Ny anay tena tsisy mandeha mihitsy amin'izao. Mpampianatra sasany mety hoe ty andefa fa nohon'ny le solidarité an'le mpampianatra dia tena lasa mikatso tanteraka le izy. Marary le fampianarana ary ohatrany hoe tsy lara-pamena eto amin'ity firenena ty nefa ny fampianarana mampandroso ny firenena. Fa ankoatra ny tontolon'ny fampianarana, anisan'ny aran'ny tsindry sy ny antsonjay ihany koa ny syndikalista sy ny mpikambana eo anivon'ireo sindika eto Madagasikara. Anisan'ny aran'izany antsonjay nataony ity fitondrana ity izany baba na Ifaniry Albon Rakotoarso izay sady mpikambana ao anatin'ny randrana sindikaly no filohan'ny antoko politika madio. Nolazaina fa namoaka ny tsiambaratelo ny kompania mpitaterana anabakabaka Air France ny asany ny tenany rehefa niakatra tao amin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra rahavavy iray. Nahazo fampiatoana tamin'ny toerany, tsy nahazo rariny teny amin'ny fitsarany Baba Rakotoarso. Nahazo fampiatoana tamin'ny toerany teo anivon'ny anteny merandoolona ihany koa ny mpitarika sindika iray eo anivon'ity androm-panjakana ity
Ny 20 oktobra lasa teo rehefa namaky ny fanambarana amin'ny mahasekretera jeneraly ny firaisankina ny sendika eto Madagasikara na ny SSM mantenany ny 13 oktobra lasa teo. Fanambarana izay miantso ny hery-velona eto Madagasikara ifampidinika noho ny olana misy eto amin'ny firenena ka nanomezandroa amby 70 ora ny fanjakana amahana ny olana raha tsy izany dia iroso amin'ny fampikatsona ny asa-panjakana ny sendikalista rehetra. Tsy izay ihany fa niara-ny antso-jay ary nampiatsona teny amin'ny biraony sampam-pikaroana Eloka Bevavan'ny Zandarmaria teny fiadanana ihany koa ny filohan'ny CSS Samy Grégoire sy ny filohan'ny randrana sendikaly Barson Rakotomanga. Nampangena ho ny antso ireo miaramila ikoma izy ireo tamin'izany. Zava-misy izay iverina fa misy ifandraisany tamin'ny hetsika sendikaly volana vitsy lasa izay anoherana ny tsy fihetezana sy ny fanjikan-dalàna ataon'ny mpitondra. Anisan'ny joro sy nanameloka ny fanjikan-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny antso-jay natao tamin'ny mpitarika sendika mpiasa malagasy ny filohan'ny CSS. Voalohany indrindra zavatra hitantsika eto dia eto ivelan'ny fahatry ty ministera ty no ajoro ny mpampianatra manao ny fitakina sy ny fitokonana. Zay aloha zany dia fa endrika anankiray hoe tsy manaja ny fahafahana ara-tsendikaly ny fanjakana. Mananjo feno hiditra any amin'ny toeram-piasana ireo olona reo ary maneho ny heviny ankalalahana. Eto tsy misy manimba zavatra fa faneho-kevitra zay arovan'ny lalàna ho antsika. Zay afaka tonga ety miaraka aminay tongava. Zay tsy afaka tonga mijanona ny atrano atsoy fotsiny mpitantana hoe zay koa dia miray feo ary tsy miasa manomboka zao fa aleo zay mbola tehisolelaka zay mbola matahotra no hiasa satria zo feno arovan'ny lalàna no afahantsika manao fitokonana amin'izao fotoana zao. Nisy teto amin'ny nisy teo anivon'ny Assemblée nationale ary efa misy ara tany amin'ny faritra tany amin'ny faritra Sava tany vokatra ilay fanaovana akiteritery fanesorana tsotro zao ny mpampianatra dia efa nanao ny hetsika ny tany andapa tany. Mbola hitoy daholo reny hetsika reny androany kosa dia iverina ao amin'ny Assemblée nationale zay miaraka ihany koa ny ao amin'ny anivon'ny enseignement supérieur dia andeha tsikelikely io tolo io satria fanombohana ho zay ny omaly dia manamafy tsikelikely zay androany dia mitoy hatrany io alatsinainy talata amin'ny herinandro ambony. Ka so gaga ianareo fanotanjonay dia hoe jereo ny marary ny mpiasa satria misy mpitondra fanjakana eo ataoko hoe mitady prétexte hoe nandritra ny hatrizay nareo tsy nitako zay fa ianao tsy nisy sofina sy tsy niaino. Tsy miandry an'izany tsony izahay fa fotoana zao ahafahanay mitaky ary zay raha mitaky dia mitaky amin'ny fanjakana. Manoloana ny raharaha am-pirenena ankehitriny dia tsy afaka ny anginana hitazam-potsiny ny CSS Sampanantananarivo satria tany tandalàna i Madagasikara koa tokony ho arovana toy ny Anak'Andriamaso ny lalàna velona ny lalàm-panorenana misy eto Madagasikara satria tsy kilalaon-jaza akory ny raharaha am-pirenena mampitandrina sady manameloka ny fihetsika tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany firenena ataony mpindrana fahefana sasantsasany izay sady manala baraka no manohy ny tohina ny fiandriana am-pirenena ny firaisampirenena misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana koa dia manameloka tanteraka ny antso-jay ny fandrahonana ary ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ataona filohana androm-panjakana sasatsasany amina mpitarika sendika amina mpiasa malagasy ny CSS ajanony manomboka androany ny fihetsika feno etraketraka sy ny fanimbazimbana ny zony ny mpiasa. Fa tsy nisy izay tsy nanao fitokonana ireo sehatra rehetra teto Madagasikara. Fitakiana tetsy, fitakiana teroa. Noenjehina ary niara-ny atsonjay avy hatrany ireo rehetra nahasany ilazany marina nanotohina ny fitondrana. Nenjehina hatramin'ireo mpanao gazety raha tsy laza fa tsy ny fampiatsona ny mpanao gazety Gasikara Fenosoa teny amin'ny brigadin'ny Zandarmaria teny fiadanana tamin'ity volana Desambra ity. Fomba izay efa tsy magaga intsony satria efa fanao n'ity fanjakana Rajoelina ity. Pirofa voatotohina tanteraka ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika raha ireo zava-misy noresahana ireo no alalinina. Nahintsy ny mpanao gazety no sady solitenan'ireo Reporters sans frontières na ny RSF eto Madagasikara izay anisany tondra ny fomba fijeriny raha nilaza fanaratsendrika ny Madagasikara izao fanohitohinana ny fahafahana maneho hevitra sy ny fanohitohinana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ary mampandringa ny demokrasia izany.
Lalàna amin'ny lafiny serasera amin'ny lafiny fanaovana gazety dia anisan'ny andro iankinan'ny demokrasia ka raha io no mitany mitongilana dia mitany mitongilana ihany koa zany mandringa koa zany ny demokrasia ary azadino fa ny olona zany amin'izao fotoana zao mitandrefana averiko ny hoe tandrefana satria tsika ne na dia mahay vavabe aza hoe tsy mila ny mpamatsy vola tandrefana ntsony dia mbola any amin'ny foana tsika maka ny atsasa manila amin'ny vola ampiasaintsika amin'izao fotoana zao zareo rehefa mifampiraharaha aminy amin'ny resaka famatsim-bola dia mijery izy ny lafiny demokrasia dia mijery izy nireo pitsopitso rehetra amin'ny demokrasia ka anisan'izany ny fahalalana amin'ny teny fahalalana fanaovana gazety mandratsy endrika mihitsy ny zany ny zavatra ohatran'ny azadino fa ny sehatra resipirena dia manara-maso akaiky toedraraha eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary amin'izao fotoana zao mihitsy koa no mandeha ny fanadihadiana izay andrafetana ny filaran'ny fahalalana fanaovana gazety eran-tany amin'izao fotoana zao mihitsy no mandeha fanadihadiana tsy izany manao an'io sao dia misy mitendray randidany mandrafitra an'io fa olona marobe ampolo ny anjatony no anaovana fanadihadiana dia efa vita zay dia horafetina amin'izay ny lahara Madagasikara ka manabe mana fanahina hoe mety izy fiantraikan'izay rehefa mivoaka amin'ny fotoana fa io moa mivoaka rehefa isaky ny andro raisam-pirenena ho amin'ny fahalalana fanaovana gazety ny 3 Mey fa amin'izao fotoana zao tsika miresaka izao mihitsy no manao fanadihadiana. Mampametra-panontaniana ny hoavin'ny Madagasikara sy ireo sehatra rehetra tsy ankanavaka eto amintsika amin'ny taona 2024 io. Ilay fanjakana izay tsy nahefa ny adidiny nampahatra sy nanao tsinontsinona ny voaka malagasy tao anatin'izay 5 taona farany izay ihany mantsy ity nanao izay fomba rehetra iverenany eo amin'ny fitantanana ny firenena ity. Manainy amin'ny rahampitso sy amin'ny hoavin'ny taranaka faramandimo noho izany malagasy izay niandrana fiovam-piainana tanteraka kanefa dia izao tsy afabela amin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana ary ny tsindrio falavo izao.